Dia manona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika rehetra indray ny tenako amin'ity an'ity. Voninahitra ho n'Andriamanitra rery ihany, mahatoky sy mino fa salama tsara tsika ato tokantrano ato. Irosindray tsika ary amin'ny fampianarana amin'ity an'ity ka dia manasa tsika mbola hiaraka hivavaka indray. Hiaraka hivavaka tsika ireny. Jehovah Andriamanitra ray io. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao, mankalaza anao izay Tompo midery anao ary mananatra avy ny anaranao. Eny raha irosindray izay mifampianarana amin'ity an'ity Andriamanitra dia tsy amin'ny herinay na ny tanjakay fa amin'ny herin'ny fanahinao rery ihany. Ka aoka Tompo Andriamanitra ny fanahinao hiasa amin'ny fahafenona aminay atanteraka ny sitraponao. Sokafo Andriamanitra ny vavako, anambarako ny sitraponao ka ataovy eo poko sy eo tsaiko ny teninao. Aizako mampita izany amin'ireto vahoakanao izay mihaino ny fampianarana izao. Dia aoka ny fanahinao ny asa amin'ny fahafenona amin'ny tsirairay avy atanteraka ny sitraponao. Dia mampianarana indray ray ianao amin'ity an'ity fa vonin-kiheno izay vahoakanao. Eny Andriamanitra ray, mbola nomeno izao fotoana izao ihany koa nefa izay ahafahanay mitondra ny fifonanay eto anatrenao. Ka dia manaritra ny fifonanay izay ny tsy famendrenay ny tsy fahatanteranay rehetra. Mifona raha io ny amin'ny heloka sy ny fahotany ary ny tsy fahamarinanay rehetra. Fa hoinao Jesosy manambara manao hoe raha ny zanaka no nafaka anareo dia ho afaka ianareo. Ka hoentinay eo anatrehanao Kristy ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Afao izay Jesosy amin'ny fahalemenay. Diovy izay Kristy eo amin'ny fahotanay sy ny tsy fahatanteranay rehetra. Ka aoka Jesosy le rahanao no angatanay na dio sy anasanay hatrany tampon-tokatra ny Paladia, hanafaka anay amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Ary aoka ny fanahinao Andriamanitra no hitantana anay ho amin'ny marina rehetra, ary ny marina hanafaka anay tsy ho andevo. Dia rainy ianao Andriamanitra ray io, kalazainy ianao Andriamanitra ray io, mena voninahitra ianao Andriamanitra ray io, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia aoka ny herin'ny fanahinao masina ray io ny asa amin'ny fahafenona amin'ity an'ity, ahatanteraka ny sitraponao. Dia aoka le rahanao soa ihany koa Kristy andrakotra ny tokantran'ny tsirairay avy, andrakotra ny fitaovana izay ampiasain'ny tsirairay avy. Inona izao fampitana ny afatra izao aza? Mba tsy hanasitana fahefanana dia kely azy. Areo ka ny rahanao koa ndrakotra ny tsirairay avy ka hiaro ny tsirairay avy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Dia mampianarana iray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Fa vonin-kiheno raha io izay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy, aleloia. Amen. Ya, iroso ary tsika. Inona namarana antsika ny lesona tamin'ny malina? Izany hoe fa nanomboka tamin'ny fiangonana Smirna izany tsika. Nijery hoe inona moa ny dikan'ilay hoe Smirna izany, dikan'ilay Smirna fandraisantsika teto dia hoe être amer na hoe fangidina na hoe zava-mangidy izany. Mangidy izany ilay resaka hoe Smirna izany. Ka amin'ilay anarana Smirna io izany dia inona ny zavatra hita ao anatin'izay zavatra izay? Amin'ilay fangidina dia hitantsika nefa ilay tantaran'ilay fiangonana izany hoe fantatra ozy izy ny fahorianao sy ny fahantrahanao ozy izy. Na dia manan-karena ary ianao. Dia hitantsika eo anatin'izay nefa ilay izy hoe inona moa ilay fahoriana azo n'ity fiangonana ity izany? Dia ilay fahoriana azo ny kristianina tao anatin'ny periodinainan'ny Smirna io izany. Satria fantatsika tsara fa tamin'ny fiangonana Efesosy dia efa nisy izany fanenjehana izany. Tamin'ny fiangonana voalohany dia efa nisy izany tamin'ny vao taorian'ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Tamin'ny nanomboan'ny asan'ny fampitanan'ny filazantsara dia efa nisy izany fanenjehana izany. Izany hoe ny mafy hatrany ilay izy. Dia ny zavatra hitantsika teo ny resahantsika dia hoe ary tonga tamin'ny ataontsika hoe taona faha-enimpolo izany. Dia nisy fanenjehana mafy be koa nitsiranga tamin'ny vanim-potoana io tamin'ilay rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izany ilay empereur hoe Néron. Dia tena nanenjika ny kristianina izy, nampangaina izany ny kristianina tamin'izany fotoana izany hoe ny kristianina no nandoro ny tanànan'i Roma. Nefa tsy ny kristianina no nandoro an'ilay tanàna fa prétexte ihany izany izay zavatra izay, na hoe fialana tsiny ihany izany izay zavatra izay, fa tsy ny kristianina no andray satria izy mihitsy no nandoro an'ilay tanàna. Mba hahafahany izany hoe hanavao ilay tanàna ka ty empereur ty mantsy ohatran'ny misimisy kely izay izy ty, ohatran'ny somary rehefa mihetsika ny androny izany, tsy olona tsy dia tena normal loatra ihany izy ty rehefa tena mijery ny tantarany izy io izany ianao. Ohatran'ny olona lunatique angamba raha izany izy raha hoe indraindray etsy tsy hitanao hoe ahoana ihany le izy izany. Dia ny zavatra anankiray izany dia ny kristianina izany nampangaina tamin'izay fotoana izay
nogadraina araka nyresantsika teto hoe taono ny gadra ny apôstôly Paoly tamin'izay vanim-potoana zay indrindra no nanapahana ny lohan'ny apôstôly Paoly zany satria izy mihitsy nylazaina fa izy ny lehiben'le mouvement chrétien zany na hoe ny fietsehana ara-pivavahana kristianina tao a Roma zany tao anatin'le vanim-potoana zay zany de nitapahan-doha ny apôstôly Paoly taono nygadrana eo zay tratra ihany koa le araka le tenentsika teo hoe natao fanilo fanazavana ny lalana tany Roma zany nidorana ny kristianina amin'ny ariva reny zany de atao mipoto de iny atao jiro manazava ny lalana izany zany hitatsika teo ka reny zany le fanenjehana zany tsy hoe tany Roma ihany nisan'izay fa presque teo anivon'ny fanjakana romanina zany nisan'izay zavatra ary ny fiangonana Smirna nefa tao anatin'izay zavatra zay tao anatin'ny teo ambany fahefan'ny romanina zany fiangonana Smirna satria nangeza be nivelatra be ny tany territoiran'ny empire romanina zany particularitén'le fiangonana nefa ny zavatra hitantsika tao anatin'izay de hoe ity fiangonana ity antsoina hoe Smirna le Smirna nefa hoe zava-mangidy ny dikany nefany le Smirna io nalaina avy amin'iny izy io le Smirna io avy amin'le hoe mira no nakana le anarana hoe Smirna le mira nefa fantatsika tsara fa io ino izy ty le zava-manitra zany alaina amin'ilay azo antsoina hoe mira ihany koa zany ka le mira io zany amin'ny teny gasy miora no dikan'le izy de le zava-manitra io zany zavatra anankiray de zao hoe amin'le particularité tatsika zany satria hoe rehefa maniry zany le azo mira zany na le azo miora zany de mamoaka dity zany izy io de le dity avoakan'iny zany iny no alaina zany ka iny no distihena anaovana huile essentielle na ihany koa hoe anaovany zareo ihany koa zany ny ranomanitra zany tsy haiko hoe ahoana ny fomba fanaovana an'le ranomanitra moa zany fa eo amin'le distillation no anaovany an'le huile essentielle ihany koa amin'le resaka hoe fitsaboana fa amin'le dity iny zany no alainy zany anaovan'le ranomanitra zany de ranomanitra iny nefa ny ampiasaina zany amin'iny anaovana anosorana ny olona le misy ohatra hoe misy olona maty de hosorana an'iny ny olona maty zany mba manana fofona manitra zany ny olona maty zany na ihany koa ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro zany iny amin'ny resaka hoe parfum andavanandro satria malaza io parfum oriental zany no niatsonan'izy io satria any amin'ny faritra Moyen-Orient ihany misy anazy io ary ity nefa ty toerana misy an'ny Smirna ity de any Turquie misy an'le Smirna de tany amin'le toerana misy an'le Smirna koa tena namokatra be an'izy ity zany ary tena nanandaza tamin'ity resaka le hoe miora ity zany de eo le particularité zavatra resahana hoe le izy rehefa alainao zany le gomme de résine iny na le dity zany ka frottenao amin'ny tanana zany izy iny de manitra be izy iny fa raha hoaninao iny zany de mangidy zavatra misy anefa de zao zany hoe zavatra misy de zao hoe raha raisitsika zany le anaran'le hoe Smirna zava-mangidy sy ny zavatra voakan'le tanàna nefa mamoaka iny ny zavatra manitra de mitovy amin'izay mihitsy zany ny toetra nyty fiangonana Smirna ty ihany koa eo no nahitantsika an'le izy hoe fantatro izy ny fahorianao sy ny fahantrano nefa manan-karena ianao de zay mihitsy le zavatra ny niainan'ity fiangonana ity zany teo natao anatin'iny fangidiana tao anatin'ny fahoriana le fangidiana zany le fahoriana ny ainan'le fiangonana sy ny fahantrana zay niaina satria rehefa enjehana le fiangonana araka le nresahantsika teo de mitsoaka izy makany anala tsisy sakafo tsisy matin'ny anoanana ny amin'ny andro atsika iny tsy hoaiza ny trano ipetrahana tsisy tena hoe nijaly nahantra zany ny fiangonana tamin'izay vanim-potoana zay zany natao azalambo ny fiangonana ary io le araka ny tenin' Jesosy rehefa nanjeninareo amin'ny toerana anankiray de mandehana amin'ny toerana anankiray de zany nahazo ny vahoaka kristianina tao Smirna zany ary fantatsika tsara fa ity tanàna Smirna ity de tanàna mpanan-karena nefa ny kristianina zany natao voatotondromolotra tao no ampangaina tao ny kristianina natao tsintsinina ny kristianina de tena hoe nahantra zany ny kristianina tamin'izany vanim-potoana zany tena nahantra mihitsy tsy ohatran'le hitantsika amin'izao fotoana zao hoe ny eglizy mijoalajoala manan-karena manam-boninahitra ajain'ny olona
tonga daholo makany ohatra hoe makany Vatican daholo ny olona rehetra manome voninahitra ohatra Papa Jean Paul II zao maty filoam-panjakana maneran-tany tonga tany daholo nanome voninahitra ny nafatesan'ny Papa Jean Paul II niondrika teo daholo zany amin'izao fotoana zao zany nomena lanja ny lehibe zany fiangonana kristianina zany amin'izao fotoana zao zany indrindrindrindra moa zany ny fiangonana katolika no resahana eto zany fa iverintsika amin'le resaka Smirna teo zany hoe ny aina tao anatin'izay fahoriana sy fahantrana zay ty fiangonana ty zany ny aina tao anatin'ny fahoriana sy ny fahantrana ty fiangonana ty dia io le antsoina hoe mangidy zany le fiangonana kanefa izy mamoaka iny no mamoaka zavatra manitra izy dia io le antsoina hoe manan-karena ianao satria nanan-karena tamin'ny tenin'Andriamanitra izy na dia teo ara zay fahoriana zay dia nijoro tamin'le fahamarinana izy ny aina tao anatin'izay fahamarinana zay izy ny aina tao anatin'le fitiavana voalohany izy zany tena nijoro tamin'ny fitiavana voalohany io mihitsy sy ary raha ny zavatra jerentsika zany amin'ity fiangonana ity ina moa mahatonga an'le izy hoe zava-manitra na hoe manan-karena ihany koa satria raha nisy zany ny fiangonana atao anatin'ny bokin'ny apokalipsy ao anatin'le fiangonana fito reo zany dia izy no anisany fiangonana tsy mba nahazo fananarana na hoe nahazo teny levilevy na hoe nahazo teny fasiahana hoe maditra ianao inona nataonao hitantsika zao tamin'ny Efesosy voateny nanao hoe fa manateny aminao izy satria niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao zay zany nytenenin' Jesosy fa raha tsy mibebaka ianao dia esoriko aminao ny fanaovanjironao izy fa ity fiangonana ity tsy mba nahazo reproche ity fiangonana ity na nahazo fananarana nahazo teny levilevy fa teny fankasitrahana ny azony manan-karena ianao izy manan-karena ianao tsy ny tena fiangonana nanan-karena zay izy hoe le fofona manitra zany amin'le hoe miora zany iny zany le arena nanan'le fiangonana iny satria nitazona an'izay fahamarinana zay zany ty fiangonana ty tazona an'izay fahamarinana zay ty fiangonana ty ary hitantsika le izy tamin'le toko faharoa ihany koa 15 iny zavatra hitantsika teo apokalipsy toko faharoa 15 dia zao ny zavatra resahany eo amin'ny 15 hoe zao ny resahany eo amin'ny 15 hoe ary sorato any anjelin'ny fiangonana any Smirna izao ny lazain'le voalohany sy ny farany izy efa maty nefa velona indray eto zany le mitondra ny afatra amin'ny fiangonana Smirna dia Jesosy Kristy no mitondra ny afatra ho an'ny Smirna eto izao ny lazain'le voalohany sy farany izy le efa maty nefa velona indray Jesosy Kristy no manao siny eto zany hoe iza ny tompon'le afatra zavatra nisy nefa dia zao inona no siny ampiasain'i Jesosy rehefa mandefa afatra n'ity fiangonana Smirna ity zao ny lazain'le voalohany sy farany le efa maty nefa velona indray zany hoe efa fampahirezana lehibe sahady ho an'ity fiangonana ity zany zay teny zay hoe na dia miaino anatin'ny fahoriana ary ianareo na dia miaino anatin'ny famonoana ary ianareo na dia miaino anatin'ny fahantrana ary ianareo na dia atao tsinitsinina ary ianareo na dia ho faty ary ianareo dia zao tadio fa namaty ary ianareo ara-nofo dia inona miandry ianareo ny fiainana ny satro-boninahitry ny fiainana miandry ianareo ny satro-boninahitry ny fiainana ary efa tenenin' Jesosy sady le izy etsy ambany etsy raha jerentsika le izy eo amin'ny toko faharoa eo ihany dia inona ny zavatra teneniny hoe eo amin'le andininy fahafolo dia tapany faharoa dia zao ny teneny eo amin'le fahafolo tapany faharoa aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satro-boninahitry ny fiainana aoka toky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satro-boninahitry ny fiainana eo zany dia efa hitantsika taratra sady le izy le siny ataon'i Jesosy manao hoe zao ny lazain'le voalohany sy farany le efa maty nefa velona indray aoka ianao atoky hatramin'ny fahafatesana izy dia omeko anao ny satro-boninahitry ny fiainana zany hoe raha maty zany ianao dia aza manahy foana fa omeko anao ny fiainana izay zany no ohatrany hoe récompense-anao ahazo ny fiainana ianao fiainana menao tahaka zaza efa maty nefa velona indray dia ohatr'izay koa ianao raha maty ianao dia mbola ho velona indray ianao zay vao mampiditra zany Jesosy dia efa fampahirezana lehibe sady ny teny hoentin'ny Kristina amin'izay zavatra zay fa toizantsika le fanazavana zany inona koa ny zavatra nyresahany teo zany mikasika an'izay zavatra zay zavatra resahany ihany koa dia eo amin'le andinin'ny fahasivy zany misy teny eo amin'ny tapany vakitsika le andinin'ny fahasivy ray manontolo fa eo amin'le tapany faharoa no raisitsika satria efa hitantsika le tapany voalohany zao ny teneny eo amin'le tapany faharoa hoe
fantatro ny fahorianao sy ny fahantranoao nefa manan-karena ianao, ary ny fitenenany ratsy ataon'izay milaza ny tenany jiosy kanjo sy izy fa sinagogan'ny Satana. Fantatro izy ny fahorianao sy ny fahantranoao nefa manan-karena ianao, ary ny fitenenany ratsy ary ny fitenenany ratsy ataon'izay milaza ny tenany jiosy kanjo sy izy fa sinagogan'ny Satana. Inona indray ary ty lazainy eto ty hoe ny fitenenany ratsy ataon'izay milaza ny tenany jiosy kanjo sy izy. Iza zany reto milaza ny tenany jiosy reto, ary ny fanontaniana mipetraka ihany koa dia ty manao hoe fa ninona moa no lazainao hoe milaza ny tenany jiosy, fa inona ny atao hoe jiosy? Eo koa zany fanontaniana anankiray mipetraka mbola valitsika zany hoe inona moa ny atao hoe jiosy? Ary maninona reto olona miteny ratsy ny vahoakany Smirna reto no lazaina fa hoe milaza ny tenany ho jiosy. Dia zao no tenen'ny Jesosy atao amin'ny Jaona 5:20, andehantsika eo amin'ny Jaona 5:20 dia zao no zavatra resahany ato. Zany hoe iza zany reto mandroaka an'ireto olona reto? Jiosy zany no tsy hoe mandroaka, iza zany reto miteny ratsy an'ity fiangonana ity, fa jiosy zany le teneniny eto. Jiosy zany reo miampanga ny vahoakan'Andriamanitra sy miteny ratsy le vahoakan'Andriamanitra reto. Dia zao no tenena amin'ny Jaona 5:20 eny 1 ka hatramin'ny 7 no vakiantsika. Jaona 5:20 dia 1 ka hatramin'ny 7. Dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo fa mba tsy hatafintohina anareo. Androaka anareo hiala amin'ny sinagoga izy. Eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Averiko tsara. Izany teny izany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hatafintohina anareo. Zany hoe fa nampiomana sary dia mimeloa zany Jesosy eto hoe ho avy ny andro aneriana any, zao ny zavatra hitranga. Izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba tsy hatafintohina anareo. Androaka anareo hiala amin'ny sinagoga izy. Eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Inona ny zavatra hitantsika eto? Hozy Jesosy, androaka anareo hiala amin'ny sinagoga izy. Eto zany zavatra anankiray izay misy taratra hitanao zany eto dia zao hoe ny kristianina zany tamin'ny vanim-potoana io dia tena mbola nihevitena tanteraka hoe ho jiosy izy, hoe jiosy ny kristianina tamin'izany vanim-potoana izany. Satria nahoana? Ny antony dia zao, tsy hoe fiangonana vaovao nge ny kristianina, fa ny kristianisme nge na Jesosy na hoe ny kristianisme nge ka nanaraka ny liniean'i Abrahamy, nanaraka izay voafaritra tamin'ny Abrahama sy Mosesy. Iny zany no nandehanan'i Jesosy Kristy, ary faminaniana efa voambara tamin'ny Abrahama, faminaniana tamin'ny Mosesy, faminaniana amin'ireo mpaminany no ny avian'i Kristy hoe hisy Mesia izay ho avy. Ka raha ny tena izy zany dia zao, na itsika kristianina zao ara zany dia tokony antsoina hoe jiosy zany tsika. Satria nahoana? Tokony tsisy zavatra mahasamihafa mihitsy na ny kely aza. Le fahamarinana no ny toy. Zany hoe avy eo amin'ny Abrahama izy tonga teo Mosesy, fa tsy hoe tonga ny Mosesy dia nahazo lalàny Mosesy dia hoe fiangonana hafa Mosesy fa tsisy fandraisany amin'ny Abrahama intsony, fa nitoy foana ilay izy, nitoy nakeo Mosesy ny tantaran'ny Abrahama. Avy eo amin'ny Abrahama indray nakeo amin'ny mpaminany nitoy foana. Rehefa tonga tamin'i Jesosy Kristy, Jesosy Kristy koa tadidio foana, fa mitsofoka any amin'ny sinagoga foana Jesosy. Rehefa niakatra any an-danitra Jesosy Kristy, ny mpianatra ihany koa mbola nivavaka tany amin'ny sinagoga foana ny mpianatra. Fa eto Jesosy dia efa nilaza mihitsy manao hoe izany teny izany nefa nilazaiko tamin'ireo mba tsy hatafintohina anareo, androaka anareo hiala amin'ny sinagoga izy. Eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Io zany le zavatra nitranga teto zany dia zao hoe maninona no milaza Jesosy manao hoe hiteny ratsy anareo izy
ireo veriko tsara le vaky teny tao amin'ny apokalipsy toko faharoa teo apokalipsy toko faharoa dia ny andininy fahasivy tapany faharoa ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tenany jiosy kanto sy izy fa sinagogany satana. Ny kristianina zany dia zarak'ilay teneny hoe mbola ireo mpianatra Kristy zany ireo fiangonana voalohany zany dia mbola se considéré ny mbola ny hevitena mihitsy hoe jiosy zareo satria fivavahana ray ihany le izy. Fa ny zavatra nisy dia izao, reto milaza azy ho tenany jiosy maninona? Mankahala ny fivavahana kristianina ary tsy manaiky ny fivavahana kristianina. Dia roasiny zareo, sy enjehiny zareo, sy tsarainy zareo. Satria ny jiosy zany tsy mireconnaître an Jesosy ho Messia. Tsy miaccepter an'izay ny jiosy. Dia ny kristianina nefa ny fiangonana voalohany dia miconsidéré hoe mbola jiosy izy satria nanaraka ilay fivavahana. Dia izay mahatonga ilay teny manao hoe ny fitenenan-dratsy. Ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tenany ho jiosy kanjo tsy izo izy. Zareo zany mihevitena hoe jiosy fa ho hitantsika moa inona moa ny atao hoe jiosy zany. Ary ny zavatra anankiray hita ao anatin'izay dia izao hoe rehefa manenjika ny kristianina zany zareo dia inona ny zavatra misy? Satria amin'ny fiheveran-tenany hoe jiosy dia hoe izy no miaraka amin'Andriamanitra, izy no manana an'Andriamanitra, fa ianao no diso zany. Zay nge ilay fiheveran'ny tenany. Ilay olona mihevitena ho jiosy zany tena misy mihitsy ohatran'ilay amintsika amin'izao fotoana izao hoe zay manana ny marina, fiangonana ity ny marina. Rehefa tsy atao amin'ity fiangonana ity dia diso. Rehefa miala atao amin'ity samby fiara ity dia very. Zay ilay fiheveran-tena ho jiosy zay. Zay ny nananan'ireto jiosy tamin'izany vanim-potoana zany zay. Hoe rehefa tsy ato ianao dia very ianao. Ka zareo zany tena nihevitena mihitsy hoe manana ny marina fa diso ty fivavahana ty. Nefa io zany le faminaniana nefa nanaraka ny linieny i Abrahama, nanaraka ny linieny Mosesy. Efa nambaran'ireo mpaminany ny fiavian'i Jesosy Kristy. Fa nolavina izy. Nefa fitahiana ho an'ny jiosy angeny. Satria famonjena ho an'ny jiosy no nahatongavan'i Kristy. Dia avy eo moa ho an'ny jentilisa ihany koa zany. Dia eo amin'ilay toko 410 teo raha iverenantsika ilay toko 410, zareo tsy namihevitena manana ny marina zany. Arak'ilay tenentsika teo rehefa miala amin'ity fiangonana ity dia very. Rehefa tsy ao anatin'ity dia rehefa tsy ao anaty samby fiara dia efa tsy zanak'Andriamanitra. Fa zay ny tena zanak'Andriamanitra, zay ilay fiheveran-tena ho jiosy. Dia iverenantsika ilay toko 410 dia izao ny teneny amin'ilay toko 410. Ilay jaune teo toko 410. Dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia izao ny teneny eo. Izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba tsy haftafitohinanareo. Androkanareo hiala amin'ny sinagoga izy. Eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fampivavahana ao an'Andriamanitra izy. Inona ny zavatra mitranga? Efa nambarako aminareo dia meloa zany Jesosy fa ho avy zany. Androkanareo hiala amin'ny sinagoga izy. Raha ianao zany tonga ao zany ianao manambara le Mesia. Nefa zavatra natao an'ny jiosy io fanambarana io. Roany ianao. Hafahafa ny fivavahana roany ianao. Zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Reo olona izay milaza miverina indray amin'ilay resaka le hoe didin'Andriamanitra. Reo izay milaza fa foana ny didin'Andriamanitra. Reo mpandrava reo ny didin'Andriamanitra. Reo izay miteny hoe tsisy ifandraisany amin'ny testamenta taloha intsony tsika. Fa raha vao esorinao ny testamenta taloha dia tsy misy linie mipetraka eo. Fa ny zavatra voasoratra atao amin'ny testamenta vaovao dia hamariny ny testamenta taloha. Zany hoe tsy maintsy miaraka zany reo. Ny fahalalanao an'izay zany ohatrany hoe fampisarahanao ny jiosy sy ny fampisarahanao ny kristianina. Fa mitambatra zany reo. Fa zavatra mitohy fotsiny le izy. Dia eto nefa ny zavatra teneny hoe androkanareo hiala amin'ny sinagoga izy. Dia reo zany zay manasaraka an'izay fifandraisan'ny jiosy sy ny fifandraisan'ny kristianina zay zany. Fiheveran-tena ho inona zany zay? Fiheveran-tena ho jiosy zany zay.
na fivera tena hoe kristianina manana ny marina, izay ny manana ny marina fa nareo ny diso. Zay fiheverana zay. Ary ianao zany raha mijoro amin'ny fahamarinana zany ianao, dia inona ny zavatra miandry ianao? Androkanareo hiala amin'ny sinagoga izy roasiny ianao, miala tao ianao. Dia za miteny amintsika fa za miteny aminareo zao. Za voaroka nanambara ny marina dia voaroka ny sorona tsy zakany. Satria nahoana mihevitena ho jiosy izy dia tsy mazaka. Androkanareo hiala amin'ny sinagoga izy, zavatra fa nambaran'i Jesosy dia melonga izany. Dia mankalaza an'Andriamanitra amin'izany satria nahoana aika tsy diso amin'izany zavatra kay fa zavatra fa nitenenin'i Jesosy ilay izy zany. Dia ho anareo ihany koa izay voaroka miala amin'ny sinagoga, miala amin'ny fiangonana izay misy ianareo io, satria nitazona ilay fahamarinana ianareo. Dia aza malahelo ny fonareo fa Jesosy efa nampandreny izany dia melo. Hoe androkanareo hiala amin'ny sinagoga ary tsy vitan'izany fa mbola toizany. Ka ahoana izy? Ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra i. Ka ataony izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Izy manao an'izay fandroahana anao zay zany. Mamono anao spirituellement izy amin'izany fotoana zany. Satria hoe tapahana hita eo raha mbola mafy be na tsy. Fa izy manao an'iny zavatra iny mihevitena izy hoe mijoro amin'ny fahamarina izy dia manala ny zavatra tsy mety. Manala ny zavatra tsy mety. Zareo ilay mihevitena ho jiosy ireo zany tena mieritreritra mihitsy izy hoe manana ny marina izy. Tena fiheveran-tena zany izy io, tena fiheveran-tena hoe manana ny marina. Ifimpirimpiry zany everiko tsara, miveriny zany ny fiangonana izay misy any. Ty fiangonana ity nge naorin'i Jesosy hozy izy. Rehefa tsy manaraka ny zavatra tenenina atao amin'ity fiangonana ity ianao dia very. Dia rehefa tsy manaraka ianao dia hozy izy atsipy any am-baravarakely ianao. Farany teo mbola nahay ianao zao tamin'nisy fampianarana, za tsy teny hoe fiangonana izy izy fa mahalala ny tenany izy raha mainao an'izay teny zay. Zay ny tenenina farany. Androany ny farany. Raha tsy manao an'izao akanjo zao ianao dia tsy mahazo miditra atao amin'ity fiangonana ity intsony. Fa io akanjo io nomen'i Jesosy. Zany ny fampianarana misy. Izy atao anatin'ny Baiboly no misy an'izany hoe rehefa tsy manao an'izao akanjo zao ianao dia very ianao. Aiza misy an'izany? Dia voaroka miala amin'ny sinagoga ianao satria ianao tsy manala. Hozy ianao maninona ny ianao an'io akanjo io? Aiza ao anatin'ny soratra masina ny manambara an'io fa tokony ianao an'io. Dia voaroka miala amin'ny sinagoga. Miala amin'ny fiangonana. Aoko ny sasany. Ity fiangonana ity samby fiaran'Andriamanitra ity fiangonana farany ity. Rehefa tsy atao anatin'ity fiangonana ity ianao dia very ianao. Firifiry no miteny an'izany. Anina fiangonana dehibe ihany koa izay fantatsika maneran-tany ary milaza mihitsy izy. Ity fiangonana ity ny marina, dimbin'ny apôstôly ity. Ka miala tokoa ianao dia very. Manao an'izany. Zany ilay fiheveran-tena iny, fiheveran-tena ho jiosy daholo zany rehetrarehetra zany. Fatadio fa misy olona anankiray fantatsika tsara ny hevitena azo jiosy. Izy ary zay. Ny apôstôly Paoly. Ny hevitena ho jiosy ny apôstôly Paoly dia inona ny nataon'ny apôstôly Paoly? Ny apôstôly Paoly tena olona nianatra ny lalàna. Teo ambany sory Gamaliela, zany Gamaliela zany docteur de la loi, mpampianatra malaza tamin'izany vanim-potoana zany. Nitandrina ny lalàna, fatany Paoly tsara. Tamin'izany mbola Saoly ny anarany, ny fitandremana ny lalàna. Dia rehefa nanaraka an'io izy dia inona ny zavatra nitranga? Nanenjika ny kristianina satria nihevitena ho jiosy izy hoe manana ny fahamarinana. Dia jerentsika nge izao mihitsy ny teneniny ato. Jiosy aho izy izy. Teneniny ato atao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20 jerentsika kely. Asan'ny apôstôly toko 2:20 dia vakitsika ny 9:9. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko 2:20 dia ny 9:9. Inona ny zavatra tenenin'ny apôstôly Paoly eto? 9:9 ny vakitsika. Izaho lehilahy jiosy. Teneniny tsara. Izaho lehilahy jiosy. Teraka tany Tarsisy any Kilika fa teto amin'ity tanàna ity no nahabe ahy.
teo anilan'ny tongotry Gamaliela dia nampianarana tsara ny lalàna avy tamin'ny razanao ary nazoto indrindra ho an'Andriamanitra tahaka nareo rehetra ankehitriny. Eto zany tena milaza mihitsy zany apôstôly Paoly hoe un érudit de la loi, olona tena hoe manam-pahalalana sy manam-pahendrena ny amin'izany lalàna zany. Raha mbola misy zany mahay lalàna, izany afaka ifandahatra amin'ny apôstôly Paoly. Tena hoe olona nanam-pahaizana amin'izany resaka hoe lalàna teo amin'ny judaïsme zany ny apôstôly Paoly. Averiko tsara le izy teo mazava tsara zany. Izao lehilahy jiosy izy teraka tany Tarsosy any Kiliki. Fa teto amin'ity tanàna ity Nabea teo anilan'ny tongotry Gamaliela dia nampianarana tsara ny lalàna avy tamin'ny razanao ary nazoto indrindra ho an'Andriamanitra tahaka anareo koa ankehitriny. Izy zany nanana le zotom-po tao amin'Andriamanitra. Io le araka le tenentsika teo hoe ho an'izay mamono anareo izy dia mieritreritra izy hoe manao fanompo-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Fa ny apôstôly Paoly tena nihevi-tena mihitsy izy hoe za tena manompo an'Andriamanitra amin'ny foko sy amin'ny saiko sy amin'ny heriko iray manontolo. Izay aloha fiheveran-tena ho jiosy zany, satria tena mihitsy je suis juif hozy izy, lehilahy jiosy aho hozy izy. Inona nefa ny zavatra nataon'ny apôstôly no izay zotom-pohany tao amin'Andriamanitra zay araka le tenenina teo hoe ary nazoto indrindra ho an'Andriamanitra tahaka anareo rehetra nazoto. Fa inona izay zotom-poan'Andriamanitra zay? Nanenjika ny kristianina satria nihevi-tena ho jiosy. 4 vakitsika ny 4. Nanenjika izay nanaiky izany fampianarana izany io hatramin'ny nahafaty azy dia namatotra azy nalàna vavy ka nanolotra azy atao an-tranomaizina ary ny mpisorona be sy ny olona rehetra no vavolombeloko sady izy no nandraisako taratasy ho amin'ny rahalahy dia nakany Damaskosy aho mba hoentiko ampatorana akany Jerosalema ho an'izay hita teo mba hampijaliana. Inona le zotom-poan'ny apôstôly Paoly na le zay nananany zany dia hoe nanenjika izay nanaiky izany fampianarana izany io hatramin'ny nahafaty azy dia namatotra azy nalàna vavy ka nanolotra azy atao an-tranomaizina. Tsy teo Jerosalema ihany fa eran'ny faritra izay nalehany rehetra, naka taratasy mihitsy izy teo misorona be sy ny olona andeha ho an'i Damaskosy mba hisambotra sy hampamatotra zay manaiky izany fampianarana izany dia ny fampianarana eny amin'ny Kristy Jesosy. Tena zotom-po mihitsy hoe tena nihevi-tena ho jiosy ny apôstôly Paoly. Tsy vitany hoe namatotra na nisambotra fa namono mihitsy no nataony. Jereo toko 9 teo ny netomboan'le izy tamin'ny nahafatesany Etienne na Stéphane ozytsika zany. Asan'ny apôstôly toko 9 dia ny 1 ka hatramin'ny 4 jerentsika kely. Inona ny zavatra nataon'ny apôstôly Paoly no izotom-pony ananany io zany? Inona ny zavatra nataony? Asan'ny apôstôly toko 9 1 ka hatramin'ny 4. Ary Saoly mba nakasitraka ny namonoana azy koa. Any Stéphane zany io na Etienne no antsoina anazy ihany koa. Ary tamin'izany andro zany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema ka dia niely teny amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra afa-tsy ny apôstôly ihany. Zany hoe nitsoaka zany ny vahoaka satria fanenjehana mafy. Rehefa novonoina i Etienne zany na Stéphane dia nakasitraka an'izay namononany Stéphane zay ihany koa ny apôstôly Paoly. Ary tamin'izay dia nanenjika mafy ny kristianina, nitsoaka daholo ny kristianina nakany Jodia nakany Samaria. Fa ny apôstôly Paoly ireo apôstôly ihany no nijanona tao a Jerosalema zany. Dia eo amin'ny 2 dia zao no teneniny ary mpivavaka tsara no nandevina ny Stéphane sady nisaona azy fatratra. Fa Saoly nampahory mafy ny fiangonana ka nidira nisatrano sady nosariany na ny lehilahy na ny vehivavy ka nataony an-tranomaizina ary izay niely dia nandeha nitory teny tontolo teny. Zany hoe izy zany tena nanenjika, namatotra, namono. Dia ho an'ireo izay nitsoaka tafitsoaka niala teo Jerosalema dia inona ny zavatra nitranga? Afaka ihany koa namparitaka n'ilay filazantsara ihany koa zany. Zay ihany koa nampiroborobo ilay filazantsara zany satria nitsoaka ny olona dia amin'iny fitsoahana iny nafahany ihany koa nampiroborobo ilay filazantsara. Ny zavatra nisy anefa dia ity
nanana an'izay zotom-po zay ny apôstôly Paoly. Ary amin'izy manana izay zotom-po zay mbola ao anatin'izay hoe aminona ny kristianina izay. Andeha ho any Damaskosy izy hisambotra sy hanao tranomaizina izay olona tratrany ihany zany. Tamin'izay fotoan'izay indrindra no niantsony Kristy anazy. Asan'ny apôstôly toko 7 dia ny andiny voalohany. Asan'ny apôstôly toko 7. Ary Saoly mbola ny fofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany. Dia nakao ampisorona be izy ka nangataka taratasy taminy any amin'ny sinagoga ny Damaskosy, ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy, mba ho entiny mifantotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany, na lahy na vavy. Eo amin'ilay andiny voalohany dia izy ary Saoly mbola ny fofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany. Zany hoe izy zany fofofofo ary tena izy ity tena olona mifofofofo mihitsy izy ity. Raha mba nareo no nahita an'ilay misy série zay izy épisode maromaro zany izy dia misy an'ilay hoe AD ino moa le Jésus AD angamba ny titran'ilay izy. Dia ao anatin'izay io le fofofon'ny apôstôly ny apôstôly Paoly hitanao mihitsy izy. Izy tena manana zotom-po mihitsy amin'ilay lalàna, tena mafana mangotraka. No le zotom-po ananany na andeha tongotra lavitra be ara vitany hamono ny kristianina. Zany hoe izy tena mbola ny olona mifofofofo zany ange ohatran'ilay olona ohatran'ny olona ny fanditra teo dia tesitra le anankiray dia tena mifofofofo. Tena hoe tena le amin'ny fo zany tena mifonao mihitsy iny zany tena olony fo be zany izy ity. Dia eto izy dia zay na teneniny hoe eo amin'le andiny voalohany ary Saoly mbola ny fofofofo fandrahonana tena amin'ny heriny ao anatiny tena hotsika malagasy hoe hatrany amin'ny tsinay maintiny ihany zany tena any. Hatrany amin'ny tsinay maintiny ihany. Ny fofofofo fandrahonana sy famonoana ny mpianatry ny tompo. Inona no nahatonga an'izay? Fiaveran-tena ho Jiosy. Mila mitandrina zany tsika izay manana ny fiaveran-tena io. Fa manimba io. Kanefa Andriamanitra dia inona? Mamindra fo satria fantatra Andriamanitra ange le fitiavan'Andriamanitra tao amin'ny Saoly. Fantatra Andriamanitra io fitiavana io. Fa diso lalana izy. Fiaveran-tena ho Jiosy ka mila mitandrina io. Fa tsika tsy inona tsy soary ohatry ny apôstôly Paoly daholo. Hoe miandra an'i Jesosy hipoitra antsika izay vao hiova antsika. Fa ny teny soratra masina dia milaza manao hoe izaho toetra hozy izy na mbola mitoetra amin'ny finoana ianao na tsy. Mila mizaha toetra zany tsika io ndreo dia mba diso lalana ihany ary aty. Ndreo dia mivoana ary aty. Mila fitandremana lehibe zany zay zavatra zay. Dia iza ny fitaratra jerenao? Tia ny fitaratra jerentsika ity baiboly ity zany. Hoe ato ve aho toetra amin'ity finoana ny tenin'Andriamanitra ity ve zasa tsy mitoetra ao anatin'ny finoana ity tenin'Andriamanitra ity. Dia eo zany ny fanontaniana mipetraka ao antsika. Dia izy mbola ny fofofofo iny dia inona zavatra nitranga? Andiny 4 sy ny 5. Toko 7 andiny 4 sy ny 5. Vakitsika ny andiny 7 tsy maninona mihitsy. Toko 7 andiny 7 vakitsika. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandeha izy dia mbola ny fofofofo iny zany andeha ho any Damaskosy, andeha sambotra sy hamono ny kristianina zany. Ary nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy. Ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tapoka nanodidina azy. Dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Tampoka teo zany dia nisy fahazavana be nanjambena teo amin'ny Saoly teo. Dia nenjera izy. Lavy tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Satria iza nenjehan'ny Saoly? Jesosy ange nenjehan'ny Saoly. Dia ny fanontaniana mipetraka ihany koa dia ity. Ho antsika izay manenjika ny fahamarinana. Dia mipetraka amintsika kosa ny tenin'i Jesosy zany. Nahoana ianao no manenjika? Ho antsika izay mandroaka ny olona amin'ny fiangonana io amin'ny tsirariny, satria ilay olona mitazona ny fahamarinana.
tsy manaiky ny lazain'ny pastera hoe tsy maintsy manao an'izao akanjo zao no vao tafajanona amin'ny fiangonana. Dia izao ny tenin'i Jesosy amin'izay olona izay, nahoana ianao no manenjika ahy? Nahoana ianao no manenjika ahy? Dia asio baraingy be amintsika mikasika izay zavatra izay. Laodikia, malala tsara ny toerana izy izay Laodikia izay, ho an'ny Laodikia, fiangonana Laodikia, izay milaza azy fa manana ny fahamarinana, kanefa mifandray amin'ny bibidia, amin'ny fampianarana, efa tena fa manao bras dessous mihitsy izy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ka mahatonga ny membre ny fiangonana miala ao am-piangonana na mahatafotoana ny olona ao amin'ny fiangonana, dia tonga ihany koa nahoana ianao no manenjika ny fanaovanao an'izay zany fanenjehanao an' Jesosy izay zavatra izay. Nahoana ianao no manenjika mipetraka amintsika izay zavatra izay. Nahoana ianao no manenjika. Dia namaly Saoly nanao hoe ary hoy izy, iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy, izao no Jesosy izay enjehinao. Izao no Jesosy izay enjehinao izy. Ny fanaovantsika an'izay zany dia manenjika an' Jesosy izay. Atsaharo izay. Raha fiangonana fidian'Andriamanitra marina ilay fiangonana, dia tany mafy ny finoana. Ampianarin'ny fahamarinana ny fiangonana. Fa tsy ao ka hoe ampitahorina ilay fiangonana sy fandrahonana ny atao aminy. Dia hoe very ianao raha miala amin'ity fiangonana ity. Very ianao raha tsy manaraka ny atao an'izao. Ka ilay olona no ilay fahamarinana no ataony. Nahoana ianao no manenjika ahy ho Jesosy? Fa inona nataon'ny apôstôly Saoly? Inona nataon'ny Saoly? Ka mbola Saoly izy teo, mbola tsy apôstôly Paoly zany. Dia inona nataony? Fa mitsangana ka makanesa ho anay tanàna, dia ho lazaina aminao izay mety ho ataony. Dia lasa moa izy fantatsika tsara ny toy an'ilay tantara rehefa avy eo. Fa nofidian'i Jesosy izy ho apôstôlin'ny jentilisa. Dia Paoly mihitsy no niteny nanao hoe jamba taloha fa mahiratra ao ankehitriny. Ianao izay mihevitenao jiosy io zany, jamba ianao. Satria mihevitenao mahiratra ianao. Izay Jesosy ngira nanao an'izany amin'ny fampianarany. Rehefa nanasitrana ilay jamba Jesosy, dia nisy fariseos mpanoradalàna teo ny teny. Dia hoy izy ilay fariseos mpanoradalàna tamin'i Jesosy, izay koa va mba jamba hozy izy. Dia hoy izy Jesosy, raha jamba ianareo dia nahiratra, fa indro ankehitriny nareo milaza nareo mahiratra dia jamba ianareo izy. Ka reo mihevitenareo zany jamba daholo reo zany. Ka mba hahatonga ny apôstôly Paoly nahiratra, dia nanjambain'i Jesosy ny masony. Izy nahitan'i Jesosy ny fanena tamin'i Jesosy io, ny akarapoka tamin'ny tany izy jamba, nandritra ny 3 andro izy jamba. Dia rehefa avy eo nirahan'i Jesosy Ananiasy. Dia rehefa tonga tao aminy Ananiasy nampisokatra ny masony, dia nanambara ny filazana izay nomen'i Jesosy azy Ananiasy manao hoe indro maniraka anao aho, fa ianao nofidiako hitondra ny teniko ho any amin'isa, ho any amin'ny jentilisa hozy izy. Eo amin'ny 7:5 no miteny an'izay teny izay. Dia izao no teneniny 7:5. Fa hoy ny tompo taminy, mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanapaka sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Ary hoy ny tompo taminy, mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fanaka voafidy ny apôstôly, ny fidian'i Jesosy izy. Fa i Jesosy niseho taminy io tsy nazaka ny fahazavan'i Kristy izy, satria Kristy io mivoninaany, ny akarapoka izy. Dia hoy izy, nahoana no enjehinao izy? Dia fa izy moa ianao tompoko? Izaho ilay Jesosy izay enjehinao. Dia hoy Jesosy. Dia hoy izy ny apôstôly Paoly, inona ary no ataoko? Dia hoy Jesosy, mandehana hozy izy. Sy nakany Damaskosy izy fa ambarana aminao ihany izay tokony ataonao. Rehefa lasa Jesosy, jamba izy teo tsy nahita intsony. Tantanana izy nakany entina tamin'ny Damaskosy, nandresany 3 andro izy jamba. Tonga tany Ananiasy, nisehon'Andriamanitra, dia tonga tao aminy Ananiasy, nametra tanana azy, nampahiratra ny masony, nanambara io fanambarana io hoe ianao no fanaka voafidy hitondra ny teniko
any amin'ny firenena sy eo amin'ny zanak'Israely ary amin'ireo mpanjaka ozy izy. Ka tsy maintsy najambaina zany ny apôstôly Paoly zay vao nahiratra. Satria nilaza azo nahiratra izy. Zay no natonga azy ny tenany hoe jamba taloha izy fa mahiratra ankehitriny. Ka reo rehetrarehetra mbola mamerina tsara zay milaza azy ny tenany ho jiosy. Dia hozy Jesosy kanjo tsy izy fa mbola toizany fa sinagogan'ny Satana hozy izy. Loza nge zany. Sinagoga zany trano fivavahana zany. Ka ho an'ireo zay milaza ny teny ho jiosy mivavaka amin'io zany sinagogan'ny Satana ny fivavahany. Loza nge zany. Ka asakasakitsika mola izy zany ka zay zany le resaka hoe le hoe milaza ny tenany ho jiosy. Satria araka le niresantsika teo ny kristiana tamin'izany fotoana zany dia mbola nihevy tena mihitsy hoe ho jiosy ny kristiana satria zavatra le Jesosy ange zavatra tao fahamarinana nomena tao amin'ny zanak'Israely ihany Jesosy Kristy fa famantarana nolaviny jiosy ange Jesosy. Iza nandany Jesosy reo zay manao milaza ny tenany ho azy jiosy no nandany Jesosy. Iza ihany koa mandany ty fampianarana ny boky ny Apokalipsy ity sy mandany fahamarinana fototra zay misy ato. Ka lazaina manao hoe rehefa mitondra le fahamarinana dia ozy ianao hoe zany nge tsy ara-baky teny nga io dia azavainao ohatr'izany. Ny Baiboly nge manaraka toetrandro dia foronina daholo zao atsangatsy manorana rehetrarehetra zao. Anamarina tena fa tsy aloha tia ny manambara ny fahamarinana. Dia le vahoaka dia nefa tadidio raha olona. Fa reo zay miteny milaza ny tenany ho azy jiosy fa tadidio fa sinagogan'ny Satana nge. Dia raha amin'izao vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana izao zany dia inona lazaina amin'izay? Église de Satan. Tamin'izany sinagoga no ilazana satria izay ny trano fivavahana tamin'izany fotoana izany hoe sinagoga. Fa amin'izao fotoana izao zany ny raha église zany hoe trano fiangonana dia Église de Satan zany no ilazana an'izany amin'izao fotoana izao. Zany nilazana an'izany ka zay zany le izy zay. Zay zany le hoe nilaza ny tenanao azo jiosy ka mila fitandremana be zany, mila fitandremana lehibe mihitsy io. Dia ho an'ireo zay manenjika ny kristianina amin'izao fotoana izao, ireo zay manenjika, ireo zany le milaza ny tenany ho jiosy. Kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana zany ireo. Sinagogan'ny Satana zany ireo. Satria miheviteny izy hoe zay nge eglizin'Andriamanitra, zay nge fiangonan'Andriamanitra. Dia raha vao manao an'izay fotsiny ianao, milazanao mahiratra ianao mba jamby ianao zany. Dia inona nefa nilazana an'izay fiveran-tena zay? Église de Satan ianao zany. Fanontaniana mipetraka ary ty alohan'ny hamaranantsika le lesona indray dia fanontaniana mipetraka dia ty manao hoe inona ary ny atao hoe jiosy? Fanontaniana mipetraka zany zay. Inona moa ny atao hoe jiosy? Izay zany ny zavatra anankiray ngezabe ihany koa. Maninona ny olona anankiray ataona hoe jiosy na antsoina ihany koa hoe kristianina zany? Maninona ny olona anankiray antsoina hoe kristianina? Na hoe maninona ny olona anankiray antsoina hoe jiosy? Dia izao no teneniny ato amin'ny Romanina, jerisika ato amin'ny Romanina ato, Romanina 2:2. Dia jerentsika ato amin'ny Romanina 2:2 ny 9:20 sy ny 9:20. Romanina 2:2 ny 9:20 sy ny 9:20. Eo zany le resaka hoe fiveran-tena. Romanina 2:2 ny 9:20 sy ny 9:20. Fa tsy izay rehetra araka ny miseho no jiosy, ary tsy izay miseho amin'ny nofo no famorana. Fa izay araka ny miafina no jiosy, ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy, fa tsy amin'ny soratra. Ny fiderana ireny tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Mazava be zany teny zany raha araka ny zavatra niresantsika teo zany. Fa tsy araka izay miseho no jiosy. Tsy hoe milaza ny tenanao kristianina ianao dia kristianina, zay ny dikany. Tsy hoe milaza ny tenanao jiosy ianao dia jiosy ianao. Fa ny atao hoe jiosy na atao hoe kristianina dia ireo ilay mampiatra izay voasoratra ao anatin'ny soratra masina fa tsy hoe mampiatra izay lazain'ny pastera. Raha araka ny soratra masina ny tenen'ny pastera dia arao. Fa raha tsy araka ny soratra masina dia aza manaraka. Fa tsy izay araka miseho no jiosy, ary tsy izay miseho amin'ny nofo no famorana. Satria ny famorana mantsy dia
ny jiosy dia zay hoe voafora ny jiosy. Ny atao hoe jiosy dia vita famorana izy. Ary rehefa vita famorana izy dia inona zany? Ao anatiny zany ny fanekena ny amin'ny lalàna, ny amin'ny fitandremana ny lalàna. Dia hoy izy tsy izay araka amin'seho no jiosy. Ary ny averiko tsara, tsy izay araka amin'seho no jiosy ary tsy izay miseho amin'ny nofo ny famorana. Tsy izay mihitsy zany, tsy hoe ety ivelany zany io zavatra io. Fa aiza ny misy azy? Ato anatinao, ato amin'ny fonao ato io. Io fa ohatran'le niresantsika ihany hoe manao ahoana moa zany hoe fitondran-tena kristianina zany, manao ahoana zany fitafiana kristianina zany dia hoe aoka tsy araka ny firandram-monina ety ivelany, na ny firavahana, na ny fiakanjona ozy izy. Fa toetra miafina ao am-po. Zany no tokony ho toetra ny kristiana. Dia eto dia mitoetra izay ihany koa ny zavatra mbola ambarany eo. Manao hoe fa arak'izay miafina no jiosy. Fa arak'izay miafina no jiosy ao anatinao ao zany. Ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra. Zany hoe ny fonao mihitsy no forana zany. Ary ny fiderahana ireny tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Ny sitraka azo amin'ireny jiosy ireny na ireny kristianina ireny zany dia zao. Tsy avy amin'ny olona. Zany nefa ny ankabeazany amin'izao fotoana izao mitady sitraka aman'olona daholo ny rehetrarehetra. Mba te mandeha amin'ny tele mba teo hita mba mahita sitraka aman'olona. Mba azo notoriété. Mba azo laza zany. Zany ny zavatra misy. Fa tsy zany. Raha mitady sitraka ianao dia amin'Andriamanitra ny sitraka ilainao fa tsy avy amin'ny olona. Ny fiderana zany jiosy zany tsy avy amin'ny olona ozy izy fa avy amin'Andriamanitra. Fa raha vao mahazo sitraka avy amin'ny olona mitady dio fa fitaka zay. Ampiasain'ny Satana zay ny mba hananao zay. Tady dio zay azo manaiky sitraka aman'olona zany mihitsy. Fa ampiasain'ny Satana zay ny mba hananao zay. Dia inona koa ny zavatra hitantsika ato? Romanina 2 dia ny 7:10 ka hatramin'ny 4:20. Dia zao mihitsy ny zavatra resahany ato. 7:10 ka hatramin'ny 4:20 dia vakitsika lisy 2. Fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria efa nampianarina ny lalàna ianao ary matoky ny tenanao ho mpitarika ny jamba fanazavana ao amin'ny maizina mpananatra ny adala mpampianatra ny bodo satria ianao manana ny lalàna ho mariky ny fahalalana sy fahamarinana. Ka moa ianao izay mampianatra ny sasany tsy mba mampianatra ny tenanao koa va? Ianao izay mitory hoe aza mangalatra mba mangalatra ihany va ianao? Ianao izay manao hoe aza mijangajanga mba mijangajanga ihany va ianao? Ianao izay mametaveta ny sampy mba mandroba tempoly ihany va ianao? Ianao izay manao ny lalàna ho reharehanao mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany va ianao amin'ny andikanao ny lalàna? Fa araka ny voasoratra dia ianareo no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Ahoana tsara hozy izy teo? Itsika zany ny teny laza ny teny ianao zany rehefa milaza ny tenanao jiosy dia mieritreritra hoe manana ny lalàna ao anatinao ianao. Zay mantsy le hoe jiosy manana ny lalàna zany dia mampianatra an'izay lalàna zay no tsy azo atao no mijangajanga, tsy azo atao no mangalatra, tsy azo atao no mamono olona. Kanefa ianao mampianatra, nefa ianao mandeha manohitra an'izay zavatra ampianarinao zay. Satria nahoana? Araka le teneniny teo hoe ianao izay manao hoe aza mijangajanga mba mijangajanga ihany va ianao? Ianao kita mijangajanga, ianao mampianatra nefa ianao mijangajanga. Nefa ianao milaza ny tenanao jiosy, mamita tena zany ianao amin'izay fotoana zay. Ianao izay mametaveta ny sampy hoe tsy mety ny fivavahana sampy, tsy azo atao ny manompy sampy tena mba manana zotom-po be mihitsy. Kanefa inona ny ataonao? Mamandroba tempoly ihany va ianao? Alainao ny ao amin'ny ao am-piangonana, alainao ny fanatitra.
mandroba tempolo ianao eo mifanosambola eo any am-piangonana dia ao ny sasany maka nefa ianao milaza manenjikendrika ny sampy ianao tsy mety ny fivavahana sampy hoy ebo nefa ny tempolin'Andriamanitra ara-zimbazimbainao alainao izay zava-masonao am-piangonana andehananao amin'ny filanao sy ny fanirianao toy izany ianao izay manao ny lalàna horeharehanao mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany va ianao amin'ny andikanao ny lalàna ianao zany mietrena tena mireharena amin'ny lalàna izay mitandrina ny lalàna tena manana ny lalàn'Andriamanitra nefa maninona manala voninahitra an'Andriamanitra ianao tsy omenao voninahitra Andriamanitra satria mandika ny lalàna ianao dia farany dia toy izany fa araka ny voasoratra dia ianareo no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra ny amin'ny jentilisa raha ianao zany milaza ny tenanao jiosy kanefa ianao mandika lalàna dia ny jentilisa no hitsaranao zao ve ny mba atao hoe kristianina zao hoe mba atao hoe jiosy dia ny anaran'Andriamanitra zany no voateny ratsy amin'izay zavatra zay raha milaza ianao vahoaka an'Andriamanitra nefa tsy mitandrina lalàna dia maninona manala voninahitra an'Andriamanitra zany ianao amin'izay fotoana zay manimbazimba ny anaran'Andriamanitra zany ianao amin'izay fotoana zay satria natao hoe jiosy dia mitandrina izay voasoratra araka ilay tenenina teo ianao izay mampianatra ny lalàna ve mba mitandrina ny lalàna ihany va ianao verina indray ilay lalàna tsy izany mamerina azy fa ilay fampianarana no mamerina azy io sao dia ozy tsika dia efa tsisy afa-tsy zany ty lesony ity fa zany any ka tsy anangy ty reto any tompo ty fa tsy anahy ty fa dia mitondra fotsiny a zany mbola tsy niteny tamintsika tandremo ny lalàna miresaka fotsiny tsika eto dia ozy izy eo amin'ny 5:20 fa ny famorana mahasoa tokoa raha makatony lalàna ianao fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao dia efa tonga toy ny tsy voafora na dia efa voafora aza tena mahasoa izy ny lalàna raha makatony mahasoa izy ny famorana raha ohatra makatony lalàna ianao satria ny famorana zany dia signe le signe de la circoncision ahoana moa zany hoe famantarana ny amin'ny famorana zany ny fitandremanao ny lalàna tena manana ny lalàna ao anatinao zany ianao fa ny zavatra tenenina fa raha mandika lalàna kosa ianao dia efa tonga toy ny tsy voaforana dia efa voafora aza ka aza miheviteny hoe ty ivelany a kristianina aza miheviteny hoe za fa vita batisa tao amin'i Jesosy Kristy fa rehefa tsy manaraka zay lazay ny tenin'Andriamanitra ianao na manaraka zay lazay ny lalàna ianao asian'Andriamanitra ho tandremana dia ohatra ny olona tsy voafora ihany ianao satria amin'izao fotoana zao mantsy ny kristianina dia hoe voafora fo fa raha ianao zany tsy manaraka zay voasoratra ny tenin'Andriamanitra tsy manaraka ny lalàna zay omen'Andriamanitra ho tandremana dia ohatra ny olona tsy nandray an'Andriamanitra zany ianao ohatra ny olona tsy voafora ianao ohatra ny olona tsy tonga amin'ny fibebahana zany ny toerana misy ianao ka azo tsoa dia mamita teny hoe zange jiosy zange kristianina firifiry mitena zany ty fiangonana ty ny fiangonan'razanay za dia kristianina za katolika za protestanta za adventista za Jesosy mamonjy za apokalipsy fa aza miheviteny hoe za apokalipsy na za adventista na za katolika na za protestanta na za Jesosy mamonjy na za témoin de Jéhovah aza miheviteny fa rehefa tsy mitandrina izay voasoratra ianao dia ohatra ny olona tsy voafora ihany ianao mitovy ihany zany ny toerana misy ianao na Jesosy arange tamin'ny mbola fahavelon'i Jesosy Kristy dia inona ny zavatra tenenin' Jesosy teto tany rehefa nifidy ny mpianatra izy dia rehefa tonga teo aminy Natanael anisan'ny mpianatra n'izany izy io Natanael rehefa tonga teo amin'i Jesosy dia ozy Jesosy zany ny tena lehilahy Israelita ozy izy inona natonga an'i Jesosy ny teny an'izay dia vakitsika kely ilay izy andininy voalohany Jaona toko voalohany andininy 7:70 Jaona toko voalohany ny andininy 7:70 Jaona toko voalohany ny andininy 7:70 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy inona ny zavatra voasoratra io Jaona toko voalohany ny andininy 7:70 dia ozy izy Jesosy nahita ny Natanaela avy nanantona azy dia nilaza azy hoe indro ny tena Israelita tsy misy fitaka zay ny nanohizan'i Jesosy an'ilay frazy indro ny tena Israelita tsy misy fitaka zany hoe indro ny tena jiosy zay nge ny tiany teneny indro ny tena jiosy na hoe indro ny tena kristianina inona mahatonga Jesosy
satria Jesosy mahalala ny ao am-pontsika sy eo an-tsaintsika fantatra ny fanan'Andriamanitra zany. De izy indro ny tena Israelita tsy misy fitaka zany hoe fantany Jesosy hoe ty lehilahy ty tena mitandrina ny lalàny ty lehilahy ty tena manao ny fahamarinany ty. Zay nge ny tenenan'i Jesosy azy. De gaga Natanaely hoe ahoana ny nafantaranao aho izy. De hoy Jesosy mbola tsy tonga teto amiko ianao fa mipetraka teo ambanin'ny aviavy de fahitako izy Jesosy. Fa indro ny tena lehilahy Israelita hoy izy tsy misy fitaka zany hoe ny atao hoe tena kristianina zany, ny atao hoe tena jiosy zany de zao olona tsy misy fitaka zay. Olona honnête, manana ny fahamarinana, olona tiany rariny, tiany hitsiny, mitandrina ny lalàny, mampiatra ny voasoratra ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy hoe sarisary fotsiny hoe za kristianina. Firifiry ny kristianina milaza ny tenany kristianina. Nefa ny akamaroan'ireo kristianina milaza ny tenany kristianina ireo manitsaka tempolo tsampy daholo ny ankabeazany. Manositra ody eny mivaravarana daholo ny ankabeazany. Mba andehanany fivarotana na mba hahazoana fitahiana. Firifiry dia azo antsoina hoe kristianina ve zany? Firifiry ireo milaza ny tenany kristianina any amin'ny ministera izay sahany any. Mandray des sous de table, manao risoriso. Na amin'ny toerana rehetra izay esany, mba tsy hanonana anarana toeram-piasana hoe to dia tezitra hoe masaka aminay ianao fa aza tenitenenao ny toeram-piasananay. Fa firifiry ny misy an'izany. Milaza ny tenanao kristianina ianao. Fa nefa ny manao hoe tsisy fitaka ve ianao? Anjaranao ny mametraka an'izay. Fa raha mbola misy fitaka ao aminao dia tsy azo antsoina hoe kristianina fa inona ny antsoina an'izay? Mihevitena ho jiosy, mihevitena ho kristianina, zay le izy zay. Kanefa inona? Sinagogan'ny Satana. Raha vao miteny hoe sinagogan'ny Satana dia iza zany no manitsaka ao? Satana nge zany no manitsaka amin'ireny fiangonana ireny. Sinagogan'ny Satana ho Jesosy. Tsy zany no miteny, Jesosy no miteny sinagogan'ny Satana. Satana zany no mamitsaka amin'ireny olona ireny. Satana no mamitsaka amin'ny fiangonana misy an'ireny olona ireny. Edinio ny soratra masina hozy Jesosy. Mahadiso anareo ny tsy fahalalana ny soratra masina. Mahadiso anareo ny tena mahadiso antsika ny tsy fahalalana io. Ka tsy ao ny fanjakako sy ny fahamarinako. Dia ho anampy anao ny zavatra rehetra hoy Jesosy. Dinionareo ny soratra masina satria ataonareo aminy fa ao anatiny no ananinareo fiainana. Kanefa ianareo tsy mety manaraka izany hozy izy. Tsy mety manaraka aho hozy izy. Mba ahazonareo fiainana hozy izy. Tsika milaza tena hoe kristianina dia mamaky baiboly. Fa apetrao amin'ny tompony ianao mandinika amin'ity baiboly ity tena vonona Jesosy hanaraka n'ity soratra masina ity. Apetrako aminao sokafy ny foko. Anehoan'Andriamanitra zava-mahagaga sarim-patarina ianao. Dia raha vonona ianao dia tonga amin'ny fibebahana marina ianao. Kristianina tsy misy fitaka. Zay ny lesintsika amin'ity an'ity. Isaorantsika ny Tompo. Tohizantsika manaraka. Hiaraka hivavaka tsika isaotra ny Tompo. Jehovah Andriamanitra raha io. Mankalaza anao Tompo mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha afaka nianatra ny teninao sy nandinika izany izay tamin'ny teny ity. Sorato am-ponay raha ny teninao ary ataovy ao an-tsainay. Ary aokaraha io izay rehetra nambolenao anatinay dia tsisy romban'ny Satana zany na dia kely aza. Mana-masinanay iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia raina mandraka izay ny anaranao raha io. Dia apetraka feno am-pelantananao indray ny fiainanay amin'ity anio ity. Arovy izay Andriamanitra miloza sy amin'ny ratsy rehetra. Taio izay raha miditra na mivoaka. Dia anaran'i Kristy Jesosy sy nanandratanay sy nanonanay izany vavaka izany indray tao anatrehinao. Alleluia. Amen. Eny ary dia misotratsika naharitra tamin'ity anio ity. Dia fanao fotoana indray tsika. Raha riva indray zany fanao fotoantsika. Zay. Bye bye. OK.